Niaona tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao aminy ny mpitantana sy mpampianatry ny sekoly tena Ambohimanarina. Ho famaranana ny taom-pianarana 12 sy 17 fotoana ihany koa nanaovana jeritodika ny zava-bita nandritra ny taona sy ny fampidiniana tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fanazarana entina ao amin'ny taom-pianarana vaovao 17 sy 18 tamin'io fotoana io. Ny asabotsy ho avy izao no fotoana ifanomezan'izy ireo fotoana indray hitrotroana-bavaka ireo mpanao fanadinana. Ireto farany izay omena tosika manokana ahafahany miatrika ny fanadinana miandry azy, tosika izay efa fanaon'ny sekoly ho an'ireo mpianany hiatrika fanadinam-panjakana isan-taona. Fanamariana manokana toy ny fanao sekoly isan-taona ary tena nety le izy dia mamay cours zany zay cours gratuit mamay foana zany mandrava ankizy zay 12 sasany dia mampiakatra ny ankizy zay ny alarobia ariva dia mampiakatra ny ankizy ihany koa zay ny sabotsy maraina dia ireo ankizy somary mbola mila tositosika zany nefa tsara dia sava encouragena mena fampahirezana fa ireo ankizy zay somary mbola mila tosika kely dia miforcena mihitsy zany ankizy ireo hiakatra mbola manana fotoana kely lavalava kely dia kely dia eo ihany koa moa ny fankarizana ankizy zany amin'ny fanaovana ny examen blanc ny sujet type maro be efa hita dia ohatr'izay zany aloha ny programme anay ny septième moa zany dia efa namarana ny examen blanc dia ny troisième sy terminal mbola misy farany sady fifindrana moa ny troisième dia examen blanc farany ny terminal afaka tapabolana. Ny fanatsarana aloha amin'ity taom-pianarana ity zany dia satria ny fanjakana efa manao an'ilay PSE dia izahay eto amin'ny sekoly tena Ambohimanarina dia tsy ho fanjara fa hiatrika ny formation izay ataon'ny fanjakana na ataon'ny fikambanana izay misy anay Maria aketo ny DNELM izay sorako sahady fa mino fa izy dia hiatrika izay ny mpampianatra tsirairay dia tandrifiny avy araka ny matière sy ny klasy raisin'izy ireo tsirairay avy.